Ny sokatra androany ary toram-pitso ny varavarana misokatra karakarain'ny université ASM Manakambahiny ho fampahafantarana ny rehetra ny mombamomba ny sekoly sy ireo tanjona ara-panabeazana apetraky ny vondrom-panabeazana ASM. Etsika famparatiana filaran-kevitra samihafa miampy ny fandraisana anjaran'ireo orinasa mpiara-miombonantoka no hita nandritra ny fotoana. Nasaina ihany koa ireo mpiara-miombonantoka rehetra amin'ny ASM satria ny resaka fanabeazana tsy vitan'ny sekoly irery, tsy vitan'ny mpampianatra samy rery fa misy ny fiarah-miasa amin'ireo orinasa samihafa fa misy fifandraisana amin'ny fanofanana sy fanabeazana ataon'ny ASM. Dia maromaro tsy voatanisako ireo orinasa hitanareo mitsidika tany inavy ireo orinasa ireo, orinasa lehibe eto amin'ny firenena. Dia ireo zany mandray anjara amin'ny fampahafantarana ato ihany koa ary manazava ny endriky ny fiarahan'ny miasa amin'ny université ASM eo amin'ny lafiny fanofanana mpianatra, stage fampianarana satria misy mpampianatra koa amin'ireny orinasa ireny mitondra ny anjara birikiny amin'ny fampianarana ato amin'ny ASM. Mipetraka ho solon-dalana ho an'ireo mpianatra ny hetsika toy izao. Ny antony nanatrehana an'ilay porte verte karakarain'ny ASM en classe de terminale dia mba afaka manana choix am'ilay atao après bac. Le izy PDB zavatra important am'ilay izy satria afaka mivisualiser an'ilay zavatra atao après an'ilay bac avy eo dia afaka manana choix PDB koa ny ankizy amin'izay hoe afaka anao filière inona na filière inona fa tsy voatery andinika be izy avy eo. Dia moa nisy an'ilay porte verte androany dia to dia afaka mahita izay zavatra tiany atao izy avy eo. Mbola mandray mpianatra vaovao ny eo anivon'ny université ASM Manakambahiny ara-panjakana ny fijoroan'ny sekoly, ara-panjakana ihany koa ny mari-pahaizana azon'ireo mpianatra. Misy ny mention rehetra izay azontsika safidiana afaka tonga aty mandritra ny 2 andro ho androany sy ho andra-pitso ny mpianatra rehetra sy ny ray aman-dreny rehetra izay mbola tsy tafiditra ny anatra dia mbola mandray izay satria dia tanjony izay fampidirana mpianatra izay mihitsy izao varavarana misokatra izao. Malalaka tsara tsika mbola ao anatin'ny tsara tsika izao matoa izay mbola manokatra varavarana dia mbola misy toerana ho an'ny rehetra. Ankoatr'izay moa dia efa miroso tsikelikely any amin'ny enseignement hybride ny université ASM moa zany dia efa manomboka mijery ohatrohatry ny ahoana ny mety fanohizana fianarana tsy présentiel fa afaka ataontsika en ligne.